raha navita ny fametrahana ny fanambaram-pahananana omaly ny filohan'ny antenimera-pirenena dia anjara ny premier ministre Jean Ravelonarivo kosa androany no nanatanteraka izany. Namita ny adidiny ka niroso tamin'ny fanambaram-pahananana ny premier ministre Ravelonarivo Jean ka nanatitra ny atota taratasy no mifandraika izany dia tsy amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandorenana etsy Ambohidahy. Adidy tsy maintsy atao amin'ny tanindrazana izy mba hahafantarana ny fananana izay ananako ankehitriny mba tsy hisian'le hoe kolokolo no nazahoako an'ireny zavatra reny fa dia mazava ny taratasy any ampelantanan'ry zareo. Mandray andraikitra kosa ny fitondram-panjakana hoy ny premier ministre mikasika ilay raharaha fakana-keriny izay nataondreo G6 miisa 3. Pour le secret de l'enquête zany dia tsy afaka hiteny betsaka aho fa ny lazaiko anareo fotsiny dia voasambotra ireo G6 anankitelo satria nisy zavatra akta tsy mety nataondry zareo tany Toamasina ary nandraisana fepetra haingana araky ny tatitra nataony ministry ny polisy tamiko dia namboarina ny stratégie azahoany andry zareo dia azo izy ireo telo fa ao anatin'izay zany misy zavatra betsaka no entiny izay fanamborana an'izay olo telo zay ka mbola mandeha ny ankety tsy azo atao zany zavatra zany raha mbola mandeha ny ankety ny laza hoe efa voapanga ireo olona reo iza daholo ny voapanga miaraka aminy fa pour le respect fanajana ny lalàna zany dia io izy mbola mandeha ny ankety ary maromaro ny voafaoka ao anatiny. Nilaza ny heviny mikasika ny firosoana amin'ny tombanezaka avy amin'ny ministera isan'isany ihany koa ny premier ministre lehibe ny gouvernemanta. Herinandro fotsiny taoriana dia fa azoko daholo ny programme nasan'ireo ny gouvernemanta tamin'ny 1 febroary rehefa tafapetraka zay androany nakatoavana ny organigramme ny gouvernemanta ataontsika ny roa ampahatelony hitatsika fa miroso zany na de zany nefa hitatsika ny fomba ievaluena an'ireo oloreo rehefa afaka ray volana fa raha ny tenako zay mandray ny andrakitro dia tsy anjarako ny mievalue ny tenako fa anjarany sasany ny mievalue ny tenako eo anatrehan'ny asa sy andraikitra zay efa noraisiny tenako sy ny gouvernemanta. Mikasika ny fitoriana izay napetraky ny Alliance Sambodivona izay manohatra ny fomba nanindrena ny premier ministre dia nilaza Andriamatora Ravelonarivo Jean fa andraikitry ny lalàna no mandinika zany.